Ambatolampindray tovolahy kely miisa roa izay samy enina ambin'ny folo taona no nanolana zazavavy kely telo ambin'ny folo taona. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono ny namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity andro androany ity arakan'izay efa natsivoko zay dia ny mahakasika Araho Fanolanana no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Misantoka ho mpitandro ny filaminana ireto olona ireto. Voasambotra ny polisy izay misahana ny eloka bevava na brigade criminelle anosy ny tambazotra izay misantoka ho mpitandro ny filaminana. Toy izao ny fomba izay fanaon'ireo mpisantoka andraikitra ireo. Manatitra taratasy fiantsona santoka amin'olona izay efa fantatra mialoha izy ireo. Vantany vao mahazo ilay taratasy santoka ho fiantsona ilay lasibatra dia misy olona iray hafa izay milaza fa mahafantatra manam-pahefana ka afaka mandamina ny raharaha ary mitaky vola be ho takalony izany. Olona roa samihafa no nametraka fitoriana tamin'ity raharaha ity teny amin'ny bisi anosy. Voasambotra nanomboka ny 2020 hatramin'ny 20 novambra 2020 lasa teo ny olona efatra. Vehivavy ny Iray izay samy nandray anjara tamin'ny ity raharaha maloto ity hatrany. Rehefa nataon'ny polisy ny velam-pandrika dia io tratra eo ry zareo izay tsy mataotody ireto. Taorian'ny fiakaran'izy ireo fampanoavana ny 2 desambra 2024 dia nidoboka ponja eny an-tanimora avokoa izy efatra mianadahy ireto amin'izao fotoana izao. Ka ny afatra melimelo ihany ny fiarahamonina eny fa tsy vitsy amin'ireo olona amin'izao fotoana izao no misantoka ho mpitandro ny filaminana tsy mahitahita izay mba ahafahana misoloky anao sy ny volanao ka aleo manontany tsara ary melimelo hatrany eo anatrehany izay endrikendrika fisolokiana izay. Taxi be zotra de ivato vasakosy indray. Betsaka ny fitarainana voaray sy heno ny fiadidiny tanànany Vato amin'ireo fiara fitateram-bahoaka zotra de izay mampitohy any vasakosy sy Vato ka tsy hilefitra manoloana ny fandikan-dalana izy ireo. Mitaraina ny mpandeha fa tsy voahaja ny boky nandraikitra mifehy ny asa fitaterana. Betsaka ireo manara-pandeha an-dalana izay mihodina an-dalana fa tsy manaja ny Prionius sy ny Terminus. Efa fotoana ny fanavaozana izao ka tsy azo ekena ny fandikan-dalana toy izany hoy ny fanazavana hatrany. Manentana ny tompona andraikitry ny fiara sy ny kooperativa ny komina hanoro hatrany ny sofera sy ny resevera amin'ny lalana sy ny fitsipika izay mifehy ny asa fitateram-bahoaka. Tsy misy intsony ny fampitsiahivana sy fampianarana fa miditra amin'ny fampiarana ny sazy amin'ireo izay minia manao ny tsy mety ny komina sy ny zandary. Voasazy ary heverina ho toy ny fahadisoana bevava ny polisy kominaly manotra sy manao kolikoly ka tsy azo ekena intsony izany amin'izao fotoana izao. Tsy hilefitra manoloana ny fandikan-dalana araka izany ny komina sy ny zandary manoloana an'izany rehetra izany. Fitrandrahana harenan-kibony tany indray. Tsy mbola nisy ny fanomezan-dalana hitrandraka izay nivoaka avy eo anivon'ny ministeran'ny harenan-kibony tany na dia Iray aza raha ny fampitam-baovao izay nataon'izy ireo hatrany. Dingana tsy maintsy lalovana aloha ary efa imaso ny ministeran'ny harenan-kibony tany amin'izao fotoana izao ny fanatsarana ireo fetra aman-dalana izay ahafahana miroso amin'ny pitsopitsony ara-panjakana mifandraika amin'izany. Manamafy ihany koa ny ministera fa tsy andefitra manoloana ireo izay manao hosoka ary handray fepetra hentsitra amin'ireo rehetra izay minia mandika lalàna. Andravoangy indray nisy nangalatra ny entana izay nifatotra teo ambonin'ny bisikilety misy box wifi izay miisa 2 tao anatin'ny izany rehetra izany. Efa nofonosina tamin'ilay gony izay miloko maitso ary nifatotra mafy saingy no tapahan'ireo tsy mataotody ny tady ka lasan'izy ireo ny entana tao anatin'izany rehetra izany. Tsy tratra ny tompony tsony moa ilay entana izay nifatotra teo ka ny afatra melimelo ihany amin'ireo faritra izay mena ao Antananarivo renivohitra fa tsy vitsy amin'ireo faritra ao Antananarivo renivohitra no tena lasibatra amin'izay asa raty sy ny fanendahana indrindra ny fangalarana izay. Familomana ny era Madagasikara indray tsy mbola misy ny fandraisana andraikitra mazava hatreto. Naneo ny heviny momba ny fanarenana ny era Madagasikara ny filoha nasionaly ny antoko ARB na Anjomara sy rivo-baovao Andro Belona ka ho izy tao ampejiny tao. Fantanina aradrarina nahoana tokoa no tsy mbola misy fandraisana andraikitra mazava sy mavesatra amin'ny familomana ny era Madagasikara nefa vola 100 tapitrisa dolara efa nalefa sy nolanina. Mety mbola misy tombontsoa tiana harovana ve sa tsy misy fahavononana politika
io ny fanontaniana izay napetrany raha era Madagasikara no averina amin'ny lone tokony efa miasa izao nitasika force manokana miaraka amin'ireo ministra manampahaizana manokana consultant sy ny maro hafa izay mikarakara ny draft-pamirenana mazava na relance an'ity era Madagasikara ity afaka mifanirandalana amin'ny audit atao amin'ny Madagasikara Airlines izany raha toaka tiana atao araky ny voalazany Andry Robelina hatrany. Andao amizay ho resantsika ity resaka fanolanana izay niseho tany Antsirabe ity. Tsy voandroany isika no mandre an'izay resaka fanolanana izay fa tatoato zay dia hita fa tena nahazovana ity resaka fanolanana ity ary maro ihany ny fanontaniana mipetraka inona tokoa no tena antony mahatonga an'ity resaka fanolanana ity lasa nahazovana tahaka an'izao. Tany Ambatolampy mantsy tamin'ny 17 Novambra 2024 nalefa ny mpanabe azy nody ny zazavavikely teny 20 taona fa tsy nahavita entomody tamin'ny valora sasany maraina izy no nalefa nody io. Efa nampandenesina tamin'ny finday ny ray aman-dreniny io zaza io rehefa nalefa nody zay. Tsy nody tany an-trano nefa io zazavavy io fa nivily lalan-kafa izy sy ny namany. Nitady azy ny ray aman-dreniny, ny havany, ny fokon'olona sy ny zandary rehefa tsy tonga tany an-tranony izy ny antoandroniny. Tao an-tranon'olona Iray no nahitana azy tamin'ny valora alina tany hoandry tao amin'ny efitra fatoriana izay tovolahy kely roa izay namany samy 12 taona avokoa. Raha zazavavy ambony fandriana izay mitafy takonono sy takonenatra fotsiny fantatra fa niviravirain'izy roa lahy ilay zazavavy kely. No tanana amponjavonjy maika izy roa lahy izay miandry ny fotoam-pitsarana azy ireo. Raha zazavavy kely kosa nalefa nihazo ny toby fanarenana. Mazava arak'izany fa nanamparan'izy roa lahy izay samy 12 taona ireto ny filany tao ilay zazavavy kely 13 taona nandritra io fotoana izay tsy nidiny tany an-trano io. Ka ny fanontaniana mipetraka hatreto moa ve efa sitrapoly zazavavy izany no ndeha hanao an'izay tamin'izy roa lahy vokatry ny fanatolona izay diso fiantefa amin'izao fotoana izao sa inona no tena tao ambadika an'izany rehetra izany sa ihany koa natao antery ilay zazavavy izay noentina ntsokosoko tany an-trano tany ka nanaovana izay tiana atao tao anatiny izany rehetra izany. Raha ny ankizy amin'izao mantsy no resahana dia vetivety dia mahay zavatra izay no izay fijerena karazany ronan-tsary isan-karazany irony ka lasa mananao foana ny farany hafatra ho an'ny ray aman-dreny araha maso tsara ny zaza ary zoro amin'ny lalana tokony ho izy sy anaro tsara ny zaza mba hialana amin'izay fanaovanaovam-poana izay mba tsy ho very na ihany koa tsy ho viravirain'olona fahatany tahaka an'izao. Izay no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.